Avana malala rehetra ao amin'ny tompo. Andriamanitra saro-piaro ny andriamantsika. Saro-piaro amintsika zanany izy satria maro ny devoly izay mierina mandrakariva mitady izay arapany. Andeha hivavaka isika aloha. Androaka ny asan'ny Satana sy ny asan'ny maizina rehetrarehetra mba ahafahantsika mifantoka tsara amin'izao fanateram-bokatra izao. Hivavaka isika. Andriamanitra tia anay loatra ianao. Andriamanitra saro-piaro aminay zanakao tokoa ianao. Ary Andriamanitra be fitiavana ianao. Ny amin'izao ora sy fotoana izao, natafavory anay mianakavy ireto amin'izao toerana masina loatra izao, izay tsy hafa tompo fa vavahadinao, vavahadin'ny lanitra idirana any aminao, ho any amin'ny fanjakanao rahatr' izay ka miala ety izahay. Santatra ety Jesosy. Fantatrao anefa Jesosy malala. Fa raha mivory tahaka an'izao zahay zanakao, dia eo kosa tana fahavalonay, mierina mandrakariva mitady izay arapany, raha toka tsy mifantoka zahay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay eto androany. Nanome fahefana ho anay ianao, anitsaka ny menarana sy ny maingoka, ampandresy ny hery rehetra izay anana ny fahavalo. Ko ankehitriny Jesosy, anangana ny tananay havanana izahay, ka androaka izany amin'ny anaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta, tompo ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Nazahoanay mandidy ny asan'ny Satana, ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly, izay mitondra fandravana sy fanapotera, mitondra tsy fifantohana, mitondra fanelingelenana eto amin'ity toerana masina ity, mitady andavo anay, teroana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta, tsy manana hery, tsy manana fahefana eto, fa dorana tsipany efa rehetra mandrakizay any sahazanareo sy Satana tsy manana fahefana eto amin'ity toerana ity ianareo, fa fahavalo efa resy ianareo any efa rehetra mandrakizay. Sotra betsaka Jesosy.
misaotra indrindra zoko malala fazay rehetra nodidina sy noroana tamin'ny anaranao teto amin'ity toerana ity dia efa levona sy maya any amin'ny farimy rehetra afy mandrakizay mandrakizay misaotra indrindra tompo malalo amen. Alahady telo amby roapolo ny volana febroary taona 2024 ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary indrindra ihany koa miarahaba an'ireto zanakitsika ireto dia ny Sampana Tanora zokiny izay natratra an'izao fanateram-bokatra izao fa ihany koa miarahaba azy ireo satria andro any dia andro natokana hanokafana ny fankalazana ny jobily fa 90 taona izay nisiny izao Sampana Tanora zokiny izao. Izany moa dia hitondran'ny zareo ny teny faneva ao anatin'ny baiboly dia ny Hebreo 10 raisika amin'ny andiny fa 7 tapany ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny teny manao hoe fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Izany tokoa ry havana dia mankaherana izy ireo tsika miorena tsara rakizy aza miova maefa be mandraikariva amin'ny asan'ny tompo. Amen. Andeha isika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rirany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tandrehetra. Amen. Mampitomboina mandraikariva ho amintsika ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha ovakitsika ny salamo 7:30. Ny salamo 7:30 ny andiny voalohany hatramin'ny 5. Salamo 7:30 ny andiny voalohany hatramin'ny 5. Rehefa samy nahita isika dia ndeha iarahana miredona mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny manao hoe mioby ho an'i Jehova ianareo ry olo-marina fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy sy ny fiderana. Miderany Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitory folo, mirafira mbaovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana fa mahitsy ny tenin'i Jehova ary ny asany rehetra dia matoky avokoa. Tsy fahamarinana sy rariny izy, endrika ny famindram-pon'i Jehova. Amen. Iarahantsika manao ny hira FPVM 1:70 ny andiny voalohany sy ny faharoa. Firana FPVM.
voninahitra ne no asandratra eo anao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina. Manome voninahitra ny anaranao eto amin'ity toerana masina loatra ity izahay Jesosy. Mideranao, mankalaza ny anaranao fa lehibe loatra ny fitiavanao anay zanak'olombelona ary tsy takatry ny sainay izany. Ianao lay Andriamanitra avo-petraka, ianao lay Andriamanitra iva fijery, ka mahita ny ataonay rehetra ety ambany masoandro ity. Nomenao anay ny hery, nomenao anay ny tanjaka, nomenao anay ny fahasalamana, mbola nahafahanay ny azakazaka ka tonga manatrika an'izao fotoana lehibe sarobidy indrindra eo anatrehanao izao. Misaotra betsaka indrindra Tompo satria tsy ny herinay nantanjakay ny nahavitanay an'izany rehetrarehetra izany, fa ilay fananao masina ny taonanay tany amin'ny tokantranonay tsirairay avy araka ny teninao fa tsy misy mahay manantona anao Andriamanitra raha tsy efa nitao amin'ny fananao masina tany amin'ny tokantrano tsirairay avy. Misaotra betsaka indrindra zoko malala ka na inona Jesosy ataonay eto amin'ity toerana ity androany entina hiderana ny anaranao zany, entina hanomezana voninahitra anao zany Jesosy. Tsy mahay misaotra zahay, tsy mahay midery zahay, tsy mahay mankalaza zahay taka ny fanaonareo any an-danitra any ry Tompo, fa mba hindrana kosa zahay Jesosy amin'izao maraina vaovao zao ny hirany ny anjely any an-danitra miraondraona, mirondrona taka ny rano be araka ny tenin'ny soratra masina. Miangavy zahay Jesosy manondrika ny lohanay izay ihany mba fara-fanajana ianao. Raiso ankehitriny izany fa vokatry ny fonay rehetra izao manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tandrehetra. Amen. Petraka ny Fiangonana. Andray sahady ny afatry ny tenin'Andriamanitra isika ry havana izay hoentiny mpanompony ka eo am-pitoerana ihany no ataontsika ny hira 3:29 amin'ny FPVM dia hitsangana ny mpanompony hitondra ny afatr'Andriamanitra. Mananjara ry Jesosy ny mpanomponao. Zay malala an'Andriamanitra sady voantso no marina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ampifaliana ry havanao ny arabanantsika vahoaka an'Andriamanitra
malalan'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra ity alahady andro tsara 27 ny volana Febroary taona 2024 Fanateram-bokatry ny Sampana Kristianina Tanora Zokiny. Fanokafana ihany koa 40 taona ny orenana sy ny jorona anatanteraka ny asan'Andriamanitra. Miarahaba manokana nareo rahalahy sy anabavy, zoky, zandry, ray aman-dreny ao amin'izao Sampana KTZo zao nahatratra izany fotoan-dehibe izany. Mbaky manana ny tenin'ny apôstôly Paolo fiarabananareo ilay voasoratra ary amin'ny Korinthianina voalohany toko 5:9-20 manao hoe: ko amin'izany ry rahalahy malala dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra zany ry KTZo fa mandroso amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara. Andeha tsangana hivavaka isika ry havana. Andre ny afatra avy amin'ny teninao zay Andriamanitro, ny teninao aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra, fa nilo ny tongotray ary fanazavana ny lalanay ety ambonin'ny tany. Mangataka aminao ankehitriny, mitenena araka amin'ny fombanao, fa miaino anao izahay rehetra tonga eto. Panomponao izay ny raminao androandry, ianao nanendry ny lelako anambara izay sitrako ny fonao, ary ho an'ireto vahoaka reto kosa tonga eto izy ankehitriny, andray ny afatra avy aminao. Engane mba ho mpakatony teny izahay tsirairay avy, ka dia ahita fanafana, andray fanasitranana, ary andray fitahiana avy aminao Andriamanitra no ny amin'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany mivavaka izany, sotra zoko malalo, sotra mpamonjy eo. Amen. Mazao toerana ianareo ry havana. Ray mandeha variana amin'ny lalao-kanety eo tokotany Bema, ny antsony reniny teo ambaravarakely: Bema, avianao anakairako. Ningongoniny Bema sady namaly moramora hoe: ne mamako, ny kilalao ty mbola mahafinaritra miaraka amin'ny zalahy, dia efa miantso sahady izy. Maninona raha mba isoa zao no irahana? Afaka 15 minitra teo ny antsondray mamany: avianao anakairako ividy entana any an-tsena, ka omeko anao ty ray alina ity, vidy menaka ianao dia mividy siramamy dia mividy sira falan'ireo ato amintsika tsisy ampiasaina tsony, ary ny ambony mbola dia ividiano mofo anao rehefa voavidinao ry entana rehetra ireo. Ny azakazaka ny anao lahy, satria mahazo mofo. Miantso antsika Andriamanitra matetika anatanteraka amin'ny asany, dia ny tonga ao anatin'ny fotsika sy ny saintsika hoe raha mamaly ny antson'Andriamanitra, dia inona kosa no mba ho azoko amin'izany? Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera: lazaiko aminareo marina tokoa, fa mbola tsy nisy olona nahafohy ray na reny na tany na fananana na zanaka no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray avy zato eny amin'izao fiainana izao, ary amin'ny fiainana ho avy fiainana mandrakizay. Fa raha manaiky ianao anao ny asan'Andriamanitra ka mahafohy eo azy, onerany avy zato eny ry havana izay fonao nanatanterahana ny asany, ary rehefa miala ty anao meny anao amin'ny fiainana mandrakizay ao an-danitra ao.
Andetsika ijery ny tenin'ny soratra masina ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 4. Isaia toko 4 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 9. Bokin'ny Isaia mpaminany toko 4 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 9. Any amin'ny pejy 449 amin'ny Baiboly misy fizahateny ary ao aorianan'ny tononkirany Solomona misy ny bokin'ny Isaia. Rehefa hitantsika andeha vakiana amin'ny anaran'ny Tompo izany. Tamin'ny taona nahafatesan'i Hozia mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, avo sady manerinerina, ary nebanebanakanjony nahafen'ny tempoly, ny serafima nitsangana teo amboniny sady nanana elatra eninavy, ny roa nanarona amin'ny tavany, ny roa nanarona amin'ny tongony, ary ny roa ny dinany. Ary nanandratra amin'ny feony izy ka nifamaly hoe, masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Dia ny ororo mifanamban'ny tokonana no ny feon'ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Dia hoy izaho, lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako, fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany masoko. Dia nanidina nanatona ny serafima anankiray nitondra vainafy teny an-tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara, ary natehany mivavako izany, ka hoy izy, indro efa nitehaka tamin'ny molotra io, ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Ary nandreny feo amin'ny Tompo aho nanao hoe, iza no irako, ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izaho, inty aho, irao aho. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha vao miresaka hoe Isaia mpaminany, anisan'ny mpaminany lehibe zany mpaminany zany. Ary tsy mba mitovy tahaka ny ry Amosa na ry Hosea, fa nitoetra mandrakariva tao amin'ny lapam-panjakana, teo akaikin'ny mpanjaka. Ary izao tenin'ny soratra masina izao dia niseho 700 taona talohan'ny nahaterahany Jesosy Kristy Tompo. Ny hevitry ny hoe Isaia dia midika hoe Jehova no mpamonjy. Ity tantara ity ry havana dia miresaka ny amin'ny nanendrena any Isaia mpaminany. Na dia efa naminany ary Isaia any amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 9, dia teto vao notendren'Andriamanitra anatanteraka izany asa faminaniana izany. Zavatra hita dia zao, naseho an'i Isaia mpaminany ny tany amin'ny lapan'ny voninahitr'Andriamanitra tany an-danitra. Zay nifanitsy indrindra izany tamin'ny fotoana nahafatesany Hozia mpanjaka. Nety ny Isaia nakany an-danitra ary naseho azy zany lafan'ny voninahitr'Andriamanitra izany. Rehefa hitan'ny Isaia fa ty Andriamanitra izay topoiny sy miantso azy, ty Andriamanitra lehibe, Andriamanitra masina, Andriamanitra manana amin'ny fiandrianany. Satria hitantsika eo fa eo amin'ny andininy 1 tapany faharoa fa na ny ebanebanakanjon'Andriamanitra ary maninona, mahafen'ny tempoly.
Voalaza ny soratra masina koa fa ny lanitra ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary ny tany ny fitoeran-tongony. Dia izao ny zavatra hita ny Isaia tany an-danitra tany. Nahita serafima, izany hoe anjely ambony karazana, arkange, tao amin'izany lapa amin'ny voninahitr'Andriamanitra izany. Ary ireo serafima ireo dia nitsangana teo amboniny tepoly, teo amin'ny Andriamanitra, samy nanana elatra enavy, ny roa nanodinany, ny roa nanarona amin'ny tavany, ny roa nanarona amin'ny tongony. Midika izany fa masin'Andriamanitra ary mamirapiratra Andriamanitra, tsy haijerena na dia ny anjelin'ny lanitra ary miakohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa vao nahita an'izay Isaia mpaminany dia inona ny tonga tao an-tsainy voalohany? Lozako, maty aho, fa olona malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra. Na dia teo anatrehan'ny mpanjaka mandrakariva ary Isaia mpaminany, na dia tao anatin'ny lapa-panjakana mandrakariva, nanana amin'ny maizy azy amin'ny mpaminany azy. Nanetry tena avy hatrany teo anatrehan'ny voninahitr'Andriamanitra. Ka sany teny hoe lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra. Izaho sy anao ry havana manao ahoana eo anatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra? Tena manetry tena ve isika? Vonina hiala amin'ny ratsy ve isika? Hiala amin'ny fahotana izay mangeja antsika ety ambonin'ny tany. Fa ny tenin'ny Isaia mpaminany eto miteny an'izany, maty aho. Midika izany fa fanetretena sy fanenenana no ny amin'izay fahotana vita ka natahotra amin'izay. Fahotantsika mantsy misy tambiny io araka amin'ny voalaza ary amin'ny bokin'ny Romanina toko 9 andininy 7:20. Romanina toko 9 andininy 7:20 dia milaza ny tenin'ny soratra masina hoe fahafatesana ny tambony nyota. Zay ny tambon'ny fahotana ataontsika zanak'olombelona. Hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra io ry havana. Ary tsy ahitantsika ny tanan'Andriamanitra mamonjy antsika, ary mahatonga ny tavan'Andriamanitra tsy hijery antsika. Mialahy amin'izany fahotana izany. Raha mbola misy izay hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra, dia mialahy amin'izany. Akato avy ny tenin'Andriamanitra, arao izay lazay ny tenin'Andriamanitra. Namperitreritrandra mandeha ny tantara ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra ny asa tamin'ny demoniaka. Dia rehefa vita ilay asa natao tamin'ilay demoniaka, dia satria na tsy aronoana ry zareo, dia lasa zany vita ny asa, dia nentina koa ilay marary, dia andalo hihinana lasopy. Dia nihinana lasopy sopy sinoazy. Teny indray ilay devoly tao anatin'ilay demoniaka, reto tena tsy mankatony tenin'ny dada mihitsy. Dadanareo fa miteny mandrakariva manao hoe aiza mery mihinana paty? Mbola mihinana paty ihany reto. Fianarana ho antsika izany ry havana. Mba meteza tahaka ny Isaia mpaminany, hiala amin'ny fahotana, hiala amin'izay rehetra mangeja antsika ety amin'izao tontolo izao, fa tsy ahitantsika ny tavan'Andriamanitra izany, ary mahatonga n'Andriamanitra tsy hamonjy antsika. Fa ny Isaia toko 7:20, hainy rehetrarehetra tsy anjery eo andininy 1 sy 2 io. Indro ny tanan Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mare. Fa ny elikareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Alaolo le hevitra
raha tena te ahita an'Andriamanitra ianao. Saim-paminany rehefa nibevaka tamin'ny fahotany dia zao ny zavatra hita. Namndeha ny serafima anankiray nakavainafo tamin'ny tandra dia eo amin'ny altara, ary dia natehany tamin'ny vavany Isaia zany. Dia hoy ilay serafima taminy, ino rehefa nitehaka tamin'ny molotrao io, ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Izay rehetra manaiky hiala amin'ny fahotany, manadio sy mamela heloka azy Andriamanitra. Izay manaiky hiala amin'ny fahotany, manadio sy mamela heloka azy Andriamanitra. Hoy ny epistiliny Jaona voalohany, toko voalohany andininy fahasivy manao hoe, fa raha miaiky ny fahotantsika isika, matoky sy marina izy, ka mamela atsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zany io Andriamanitra izay atontsika io, ary Jesosy Kristy tompo ry havana ilay efa nitondra ny helokontsika sy nivesatra amin'ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana, ary dia kapoka tamin'ny nanasitranana atsika. Afaka manadio sy mamela heloka, satria ao aorian'ny famelan-keloka vao misy famonjena, vao mandray fanavotana isika rehetra. Neny Isaia-paminany nalaina ny vainafo teo amin'ny altara natehaka tamin'ny molony. Za kosa androany miteny aminao hoe aiza miandry asiana vainafo ny molotrao vao hiala amin'ny fahotana. Fa lafo ny vidianan'i Jesosy atsika teo am-pelantanan'ny Satana. Haitsika foana ary averina isaka mifandraisana, fa hoy ny apôstôly Petera, aoka ho fantatrareo fa tsy zavatra mora simba tahaka amin'ny volafotsy na amin'ny volamena na nadiovana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netindrazana, fa ny rason'i Jesosy Kristy tompo, toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema sy tsy misy pentipetana. Nandatsaka ny rano Jesosy ry havana ho fanadiovana ny fahotanao, ho fanasana ny helokao, meteza ho dioviny ka hiala amin'izany fahotana mangeja atsika izany. Fa rehefa voadio Isaia-paminany, niantso azy amin'izay Andriamanitra. Andininy 9, ary nandreny feon'ny tompo ao nanao hoe, iza no irahiko, ary iza no andeha ho irakay. Dia hoy izao, inty aho, irao aho. Miantso olona Andriamanitra natateraka miasa ny aty ambonin'ny tany. Manaiky ve ianao handeha anao zany asa nanirahan'Andriamanitra anao izany, fa miantso anao izy ankehitriny anao ny asany. Fantatsika ny tantara fa rehefa misy zava-dehibe tian'Andriamanitra ho tanterahany eto amin'ity tany ity, mila fiaraha-miasa amintsika zanak'olombelona izy. Na dia hainy ahy raha maniraka ny anjely anao ny asany, dia mbola mitady fiaraha-miasa amintsika izy, hanao an'izany asa-pamonjena ho an'ny olona rehetra izany. Hanambarany Jesosy Kristy tompo, ahatonga ny olona handray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, ka ahatonga azy hiala amin'ny fahotany, ahatonga azy hiala amin'izany fahazaran-dratsy rehetra, ka hahatonga azy hanana fanantenana, andova fiainana mandrakizay. Zaho sy ianao no irahan'i Jesosy manatanteraka an'izany. Ary hoy izy tamin'ny apôstôly, raha mijery itsika ny any amin'ny filazantsara araka amin'ny Matteo toko 7:20 hoe, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Io lay baiky lehibe tsy maintsy ho tanterahan'ny Fiangonana, tanterahan'ny Sampana, eo amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsara. Ny anao mpianatra amin'ny firenena rehetra, andova ny fiainana mandrakizay
rehefa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany. Fa ny soratra masina dia miteny hoe izay manana ny zanaka no manana ny fiainana ao anatiny, fa izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra ny tsy mba manana ny fiainana ao anatiny. Ekeo ny antson'Andriamanitra ry havana mety efa aminao. Ekeo zany antson'Andriamanitra izany. KTZo dia mbola manao antso amintsika, raha mbola tsy any anaty sampana ianao, fotoana mety izao anapahanao hevitra hidirana sampana, hanaovana fanohizana ny asan'Andriamanitra. Tongava ao amin'ny salle 316 ao ambony ao, 3e étage, asabotsy amin'ny 4-5 ny fivorian'ny sampana, mbola misy toerana afaka omenanao ao anaovanao ny asa fanompona. Fa tongava ry havana, raha ohatra ianao ka 13 taona miakatra, dia afaka miditra sampana kristianina tanora sokony. Zay ny antso tamin'ny Isaia mpaminany. Ao antsika kosa no atefany izany antso izany ankehitriny. Isaia rehefa nantsony ny tompo tsy mba nandahy, fa tonga dia namaly hoe inty aho, irao aho. Tsy mba nanao tahaka mibema hoe maninona ny tsy isoa no irahany. Indraindray tsika mieritreritra an'izany hoe nahoana ny tsiripastera, ny birao, ny mpiandry, ny mpampianatra, ny iraka no irahana. Fa samy manana ny antony ny antson'Andriamanitra azy avy ny olona tsirairay avy, ary ilain'Andriamanitra ianao anatanteraka ny asany. Raha mandeha nisy asa natao izay dia nentina tao amin'ny ray aman-dreny dada tao ilay olona nesana. Niditra amin'ny birao amin'ny dada izay sy izy. Vao niditra dia ozy, dada matsy anazy. Mandrosoa ianao dia mipetrapetraha. Inona ny andraikitra ao amin'ny fiangonana? Diakonina ianao? Tsy diakonina tompoko. Mpiandry? Mbola tsy mpiandry tompoko. Mpiomana sa tsy mpiomana? Tsy mpiomana tompoko. Any amin'ny sampana sa tsy any amin'ny sampana? Mbola tsy any amin'ny sampana. Dia ozy dada matsy anazy namperitreritra azy tenin'ny dada zay tamin'izay hoe, dia inona zany ny ilan'i Jesosy ianao aty ambonin'ny tany? Fa ilain'i Jesosy ianao anateraka ny asany. Fijoroana vavolombelona ao antsika ry havana tamin'ity taona 420 lasa iny. Nanao fitoriana filazantsara izahay tany Marivatra, 20 kilometatra mialoha amin'ny idirana amin'ny Manakara. Avy eo nakany Sahasinaka, Ambalatenina, mandeha tongotra any amin'ny 20 kilometatra any. Manao an'izany asa fitoriana filazantsara izany. Fa tena tsapanao hoe mitady an'Andriamanitra ny olona, mila famonjena avy amin'Andriamanitra ny olona, fa sady mahantrara nofo izy mahantrara fanahy. Rehefa tsy eo Andriamanitra ilay mpamonjy. Fa nivokatry ny asa fitoriana filazantsara. Tao amin'ny toerana anankiray, nisy lehilahy antsoina hoe Gay, zanaka Pimasy. Rehefa nanao porta tany ny mpanao porta, ny antso anany rahalahy anankiray, pastera, malemy tsy afa-mitsangana le lehilahy atsy. Nandritra ny eritaona sy enim-bolana, lasa niditra tao izay. Natao ny dinidinika, na pibahana izy, na masinina ny rano ho tonga rahan'i Jesosy, na mpisotroana azy. Azao ny zavatra misy rehefa miveriny izahay ny ampitso, iny izy efa mitafatsangana mandehandeha eo an-tokotany. Eritaona sy enim-bolana tsy nitsangana, zanaka Pimasy, fa rehefa nanaiky nandray amin'ny tompo ka niala tamin'ny fahotany, afaka nitsangana sy nandeha ry havana. Zany Jesosy arahantsika eto amin'ity toeran'ity io. Mpamonjy ny olombelona rehetra izay manaiky andray azy, ary mbola te hamonjy anao izy. Inona ny zavatra manahirana anao eo amin'ny fiainanao? Misy olana avy eo amin'ny fiainanao? Misy aretina tsy ahita-panasitranana ve?
manatona an' Jesosy ry havana, elao ny fahotana dia keo ny antso ataony aminao mpahamonjy anao Jesosy Kristy tompo. Zany mahatonga ny Sampana mitory ny filazantsara, manambaran'izany any amin'ny vazatany efatra fa tsara Andriamanitra ivavahantsika sady mpanao ny tsara eo amin'ny fiainantsika ray manontolo izy io. Sampana KTZo dia anisan'ny asa iandraketany akoatra ny fitoriana filazantsara, ny fanampianan'ireo mpitandrina any ambany vohitra amin'ny alalan'ny fanomezana bisikleta, arakarak'izay taratasy tonga ao aminay dia isa-taona manolotra bisikleta anankiroa ny Sampana ho an'ny pastera izay nahatonga taratasy ilay any ambany vohitra ny tiako resahana io, ary tsy maintsy misy ny fijerevana hoe 4 kilometatra ny toerana le an'ity mpitandrina ity amin'ny fanatanterahana ny asany. Raha hatramin'izay nisin'ny FPVM izay rehefa nanao kajikajy atao atokantrano tao tamin'ny alina, manodidina ny 570 any bisikleta no zarain'ny KTZo hatramin'ny sitsika FPVM. Zany anefa tsy hontanteraka raha tsy manohana ny Sampana isika, tohany ny Sampana ry havana. Raha tsy afaka mandeha ianao, tohano izy ahafahany manatanteraka ny asa fitoriana amin'ny filazantsara. Ary dia za mifanohanantsika izany araka ny nambarako teo, tsy verimainy zany, asolo-tenanao amin'ireny asa fitoriana filazantsara ireny. Andeha aritsika kehitriny mba hanao voady eo anatrehan'ny Tompo, ka hanatanteraka amin'ny tenin'ny soratra masina rehefa miantso antsika ny Tompo dia hamaly tsy hampiambambantsika anao hoe inty aho irao aho, fa tsy inty aho dia irao ry pastera, raha irao ry ny birao amin'ny fiangonana, na irao ny mpiandry sy ny iraka, fa ianao mihitsy mila mandeha manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Farany ry havana amin'ity taona ity izay fotoana kalazana amin'ny 100 taona ny Sampana, satria efa tamin'ny taona 527 ny orina Taninanandrano ny KTZo, 80 taona izy amin'ny tera sitrapon'Andriamanitra dia akalazany izany. Manana programa izahay anao asa fitoriana filazantsara eto Antananarivo renivohitra. Misy andro anakiefatra amin'ity taona ity atokana anaovana an'izany, ary dia efa nizarazarainy ireny hoe eny amin'ny tanàna ambony eny dia eny amin'ny tanàna ambanimbany eny dia ny manodidina Antananarivo renivohitra. Ampahafantarana ny olona fa tia hamonjy azy mandrakariva Andriamanitra na eo ary ny zavatsarotra setrainy eo amin'ny fiainany tsy mandao azy Andriamanitra. Ary nitafika masina lehibe an'ny Sampana raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny volana ho amakilay izay any Ampanitoliara fananganana ny fiangonantsika any amin'izany toerana izany, satria marobe ny olona any mbola tsy ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra, ka dia raha sitrapon'Andriamanitra anatanteraka an'izany izahay. Mangataka fanohanana fitrotrona mambavaka ho antsika rehetra dia hoy ny Tompo hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny soa vitanareo ho voninahitry ny anarany. Andeha isika hitory ny filazantsara, andeha isika hanao ny asan'Andriamanitra, fa rehefa tonga Jesosy Kristy Tompo eny amin'ny rao any lanitra, ny destination finale amin'ny fiainanao any amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra, fa izy no miteny aminao hoe midira ianareo izay efa notahiny ndraiky io, mandova ny fiainana mandrakizay izay efa nomaniko anareo. Ho an'Andriamanitra mivoninahitra, avy tombony amiko sy aminao mandrakariva, ny fiadanana sy famindram-po avy amin'izy Tompo. Amen.
Zay ry havana ny tenin'Andriamanitra izay nafafy tamintsika tamin'ity androandroany ity. Mino aho fa samy nandray izay tandrify azy ny tsirairay avy. Ary indrindra ihany koa androany dia hiaraka natanteraka ny voady tahaka ny reto sampana tanora kristianina zokiny reto ny hoe intsy aho irao aho. Ampieritrereta izany tenin'Andriamanitra izany dia andeha isika hitsangana hitondra ny tenantsika tsirairay avy eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy nahatanteraka izany tenin'Andriamanitra izany tsika ry havana. Hitsangana isika dia ataontsika ny laharan-kira 3:700 3:700 amin'ny firana FPVM. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay be fitiavana tsara indrindra any an-danitro. Manondrika ny lohana eto anatrehanao izahay satria mahatsiaro tsy tanteraka tokoa manoloana ny afatra rehetra izay anirahanao anay anao ny asanao. Misaotranao izahay ankehitriny satria mandray mandrakariva ny teninao izahay Jesosy. Mahafantatra mandrakariva ny teninao izahay kanefa ao anatiny izany rehetrarehetra izany dia tsy misy tafatoetra ao anatinay ny teninao fa toa tahaka ny mandalo fotsiny ihany izany satria tsy miorina izahay Jesosy. Androany Jesosy mbola mampatsiaro anay mandrakariva ianao ny andehananay anatanteraka ny asanao satria ny teninao dia manambara aminay mandrakariva fa matoa ianao tonga ety amin'izao tontolo izao ety dia misy ilain'ny tompo anao izany. Marina izany Jesosy fa tsy tongatonga foana tety amin'izao tany fandalovana izao izahay fa efa niteneninao nampafantarinao fa hatrany anatin'ny kibon'ny reninay izahay efa fantatrao ny aminay. Ilainao izahay Jesosy ianao ny asanao kanefa tsy nahatanteraka an'izany. Mandamy mihitsy aza ka dia mifona eto anatrehanao izahay Andriamanitra. Milela-paladia re raha mba mety ianao diovy amin'ilay ranao sarobidy izahay. Afao amin'izay rehetra mety ho efitrefitra mbola mampisaraka anay aminao Andriamanitra. Ny amin'izay rehetra mety mbola ho fahazaran-dratsinay. Ny amin'izay rehetra mety mbola ho ankafizina ety amin'izao tontolo izao ety. Mandalo tokoa izao fiainana izao sy ny filany. Fa izay maharitra amin'ny sitraponao tokoa ny maharitra mandrakizay.
afaka miangavy anao zay Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao reto vahoaka anao nandreny afatra ao androany reto na ny tany atokantrano tsy tonga teto amin'ity toerany ity ny any amin'ny toerana maro isan-karazany tany ka mbola mandrehan'izao lakolosy fanairan'izao andehana tanteraka ny asanao dia mangataka aminao ahy Jesosy io mamindra-fo aminay ianao mamelany elokay asa taonao Jesosy io ho tsinotsinony zahay fa mba jereo araka ny abenindra fonao sy ny fitiavanao satria ianao nefa nyteny fa na dia mena tahaka ny zaky aza eny fahotaninay tonga ianao amotsy anay tahaka ny volondro fotsy tahaka ny oram-panala zany Jesosy aho sotranao zay ny amin'izany rehetrarehetra zany ka indreto Jesosy ny vahoakanao izay na tsiaro tena ny fona marina tokoa ny bebaka marina tokoa teo anatrehanao tamin'izay rehetra mety mbola nampisaraka anay taminao dia indran'izay Jesosy nirany Davida Davida ao amin'ny salamo mpanjaka izay voavela eloka rehetrarehetra ka niarany iky izy ary niredony izy ka nanao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompano ny lanitra sy ny tany aho ary mino Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay notoritoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nitsarana napaka Paoly nimbona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any avy tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho Fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombona ny olona masina famonan-telo fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Ry havana ankehitriny atolory an' Jesosy ary ny fonao dia ataontsika nihira ao amin'ny firana fanampiny 430 tompo malalo mpanjakako ianao firana FPVM 430. Raisy Jesosy anjakao mba ho voninahitra aho voninahitra ny ho an'Andriamanitra rirany. Aleluia. Masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tandrehetra amen. Petraka isika. Dia mbola ampitombono amintsika mianakavy any fahasoavana mba ampiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika fa miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao indray. Miaraba manokana ny KTZo koa noho ny Fanateram-bokatra sy ny 40 taona izay jobily na karakaran'izy ireo. Tanteraka aminareo anie ny teny tompo manao hoe tany mafy izay nanareo mba tsy siaka ny satro-boninahitra. Tonga amin'ny ora sy ny fotoana izay makina ny
tsingeritaona maro isan-karazany indray isika dia ho vakina mpanajana andriamatoa sy ramatoa isany misy 2 isa izy ireo. Raha manantoanina Gilbert 7 febroary, Fenoova Marguerite 7 febroary, Yomi 7 taona 2 febroary, Razafin-dranaly sy Zanna 9 febroary. Mangataka vavaka izy ho an'ny trano mba ho vita. Randriana Arvely Robin Vincent 20 febroary, Randria Malala Jean 7 taona 7 febroary, Zanakoto Clarisse 5 taona 20 febroary, Randimby Arsolo Julien Arcapasade sy Andriambololona ny Arentaniaina Fanatenana 7 febroary, Rakotondra Tafika Jean Erika, Razanadratovo Aiden 5 febroary. Mangataka fahendrena itombosaina vatana fanahy Andrianony Fitahintsoa Anambinina 2 febroary. Mangatabavaka Randrianary Salama Kabianao Mikael 6 febroary, Andrianary Velo Saondra 20 febroary, Andrianary Salama Diana Gabriela 20 febroary, Sitraky ny aina Volatina 20 taona 20 febroary. Mangataka fahendrena sy famatorana arivavaka ho an'ny reniny Randrianary Solofo Arivola 17 taona amin'ny 13 febroary. Mangataka nira 20, Rakotondra Zaflika Andriany aina 7 taona 20 febroary, Andrianary Soa Aingo Faneva 17 febroary, Rahelmanina Voangy Samuelinina 13 febroary, Rajaona Asiny Rainy Tsiaronjy 13 febroary, Fetrany aina Miotso 20 febroary, Arfeny Viviane Brinel 17 febroary, Rahafanomezantsoa Fetrany aina Miotsoa 13 febroary, Rahoely Arjaona Fanomezantsoa Osea 13 febroary, Rasoa Miantsoa Tahina 13 febroary, Rafamiazantsoa Malala Nirina Stefana 12 febroary. Mangataka amin'ny fahasalamana Raharinjato Feno Lovasoto 17 febroary. Mangabatabavaka Rafamiazantsoa Malala Nirina Stefana 17 febroary, Andriany aina Eriko Tsilavina Ramanantsoa Lantony aina 20 taona 13 febroary, Liva Nirina Mentsoa 13 taona 12 febroary, Ramiandanarivo Saoly 17 taona 10 febroary. Dia sambatra raha sambisambatsika tsirairay avy tonga eto amin'izao fotoan'izao satria mbola nomen'Andriamanitra tombonandro ka noho izany nanolotra izao solomboninkazo zao reto 2 mianadamianaka dia mba ho tolorantsika fanomezana manokana ihany koa izy ireo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay mamo antsika rehetra. Izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia 12, Isaia 12, raha mitovy ny baibolitsika dia ao amin'ny pejy 720 sy 900. Isaia 12, rehefa hitantsika dia vakitsika ny 110 sy ny 12. Isaia 12, vakitsika ny 110 sy ny 12. Rehefa hita dia vakitsika aminaran'i Jesosy manao hoe: iny Jehova efa nanambara hatrany amin'ny faran'izao tontolo izao, nanao hoe: lazao amin'ziona zanaka vavy, indro avy ny famonjenanao, indro ny valim-pity atolony dia ao aminy, ary ny valin'asa omeny dia ao anoloany, ary ireny ho tononony hoe firenena masina, dia olona navotan'i Jehova, ary ianao dia atao hoe ilainy tadiavina tanàna tsy fohy. Ary hitsangantsika hitondram-bavaka azy ireo. Mbola tsy mitsahatra mindeha raha mankalaza mame voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Tsy misy manana fitiavana lehibe tokoa ianao Jesosy dia ny manolotra ny aina amonjena ny sakaizany. Natolotra ny ainao Jesosy teo ambony hazo fijaliana, amonjena anay tsirairay avy izay tonga eto amin'izao toeran'izao. Tsy misy mahay mampitombo ny taona Jesosy izay tsirairay avy izao. Tsy mpandahatra izay fahalahatra izay tsirairay avy izao, kanefa misy manateny izay tompo fa mbola tia anay ianao, mbola namindra fo anay ianao,
ary ny antso anay sy ny fidy anay tsirairay avy a ka tonga eto amin'izao tempolo masonao zao mangataka aminao zay a diovy ny fonay satria ny tenina manao izay madio am-pony mahitanao jesosy a diovy ny fonay tsirairay avy zay tonga eto amin'izao toeran'izao avaozy ny sainay jesosy tondra-bavaka manokana ny ankizy tsirairay avy a jesosy a ho tanteraka amin'izy ireo ny teninao manao velohany zaza anantonay a fa toy azy ny fanjakan'ny lanitra mefahendreny izy ireo jesosy tondra-bavaka ny tanora lasy vavy koa jesosy eto amin'izao FPVM zao a zay mbola mianatra izy ireo jesosy tompo mangataka aminao ao ianao ame fahalalana ianao ame fahaizana ary indrindraindrindra ame fahendrena ny tsirairay avy jesosy malala mitondra-bavaka nyreny mpianakaviana koa jesosy amin'izao orasotaon'izao a ianao anampy azy ireo anatin'ny fikarakarana tokantrano ianao anampy anazy ame fahasalamana ery a tanjaka tondra-bavaka andreo ray mpianakaviana koa jesosy a mba ame zotom-po ary indrindraindrindra ame jesosy a fahaizana fahalalana ary indrindra tompo mba hanampy azy amin'ny hery rehetra ianao mangata-bavaka an'ireo zay zoky olona indrindra koa jesosy a tanteraka amin'ny tenin'ny fikasanao manao hoe namandrapafotsy ny volonareo tsy miova ao a mandra-pantitra reo dia izao ny ta sy tantana ny dianao misy manateny zay tompo fa tsisy avelanao diso anjara ny tsirairay avy a zay tonga eto amin'izao tempolo masinao zao ary ho tanteraka amin'izy ireo jesosy ny teny fikasanao hoe izay mangataka ny mahita zay mitady ny mena ary zay mandondona ny ovaina miny zay tompo fa mpamaly vavaka ianao ary ianao lay tsy miova homaly sanio ary mandrakizay a raha misy ny dera tompo a misy ny aza misy ny voninahitra dia atolotra ianao mpanomponao zay mangataka an'izany a ary mbola nompanao mandra-pialanay ty amin'izao tontolo zao ty a misaotra raha io amen petraky miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy a ary miaraba ihany koa ny Sampana KTZo a natratra ity andro fanateram-bokatra ity a ary ny fankalazana ny jobily a fa 10 taona ataontsika ny hira 870 a ny andiny voalohany any a mitsangana ny diakona pia mpampianatra sekoly lahady a ary ny sekoly lahady rehetra dingana fahatelo akatramin'ny dingana fa olon-dehibe ry Jesosy sakaizany zaza ny saotra sy dera mandaza no atolotra eo anao a ry Jesosy sakaizany zaza misaotra betsaka anao zahay Jesosy a nomenao zao 10 minitra zao isotronay ny ronom-panahafany aminao a ampitombo anay ara-pinoana ary mba ho lehibe somatanjaka izay a eo amin'ny fanomponanao ka dia sokafy ary foa mampanahanay a ho tany lona ka nirin'ny teninao a dia mitenena Jesosy eo fa mihaino ny mpanomponao amen mipetraka ianareo ataovy eo ambany masontsika ny Timoty a voalohany tantara kely avetrany a no andeha anomboantsika n'izao 10 minitra zao nisy misionera anankiray a voatendry a andeha ho any an-tany lavitrany izany misionera zany a dia mpanompon'Andriamanitra ny rahana ampafantatra ny filazantsarani Jesosy Kristy a any ambany ravinkazo rehetrany lavitra dia lavitra tokoa ny tanàna nandrahana azy a ary dia tratrariva teny an-dalana izy tsy maintsy nitady izay tanàna faran'izay akaiky izy a izay tsy maintsy a atoriany dia totsy tanàna anankiray izay izy a tao amin'io tanàna io anefa vitsy dia vitsy ny kristianina satria mpanompo sampy daholo ny ao amin'ilay tanàna
ary ny kristianina atao dia mariny tsy nijoro. Rehefa nandondomba-ravarana izy mba hitady izay toerana mba hatoriany, dia nandatsy izy handray azy daholo ny olona tao an-tanàna rehefa nilaza izy fa mpanompon'Andriamanitra hitoro ny filazantsara. Fa tokantrano mahantra kely anankiray izay no nanaiky nandray azy, ary voatsela akory no maty ndray mpianakaviana tao anatin'ity tokantrano ity. Dia tena nanao izay ho afantokoa tamin'ny fandraisana an'io vahiny io izy mianaka kely ka izay kely nananany no natolony, ary ny toerana tsara indrindra tao an-trano no nomeny atoriany ity misionnaire ity. Rehefa tonga maraina dia andeha ilay misionnaire dia hoy izy hoe tsy manana vola aman-karena amaliko fity anareo, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina, fa hoy izy hoe tsy misy nahafoy zavatra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ka tsy handray avy zato eny amin'izao fiainana izao ary fiainana mandrakizay rehefa miala ety. Ka andeha hozy izy amin'ny fiverenako mino afahita soa amin'Andriamanitra nareo dia eo neto indray tsika. Rehefa lasa ilay misionnaire dia faly ary tena faly izy mianaka hoe afaka izany izay fahoriana ary neny fa mpanompon'Andriamanitra tsy mba mandainga satria tenin'i Jesosy no lazainy. Dia natory zareo ny alina iny ary rehefa mifoha maraina dia akory ny agagany fa maty ilay omby anankiray mba hafananan'izy ireo dia maty tsy fantatra tao apahatra tao. Kivy tanteraka izy mianaka hoe zany ve zany ilay soraisina avy amin'Andriamanitra? Dia miverina ilay misionnaire avy eo dia nanontany hoe inona ny vaovao? Endrika kivy, endrika tsy mba miramirana ny tamin'izy mianaka. Dia hoe fa naninona nareo? Dia hoe maty ilay omby mba hafanananay rehefa lasa ianao. Dia hoy ilay misionnaire hoe misaorana Jesosy fa Andriamanitra manana ny hevitra heverana antsika. Ny andro moa efa alina dia nanaiko fotsiny izy mianaka hoe Jesosy moa ve tsy isaorany. Dia mivavaka ilay misionnaire ny alina hoe Jesosy zahay tsy mahalala ny antony fa hazavao ny sainay. Dia rehefa natory izy ireo ny alina dia nanofo mitovy izy mianaka. Nisy anjely mainty be tondra sabatra andeha hamono an'ilay renim-pianakaviana. Fa tampotampoka teo nisy anjely fotsifotsy nanarina azy mianaka dia nanipy ilay anjely mainty dia tonga tany amin'ilay omby dia maty ilay omby. Rehefa mifoha maraina izy dia nitantara tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra ny nofiny dia hoy ilay mpanompon'Andriamanitra hoe ny anjely mifahafatesana ny tonga teto saika hamono anao roneny, fa saingy kosa Jesosy naniraka ny anjeliny hanavitra anao. Dia nisaotra izy mianaka. Tsika koraka izy amin'ny fiainana ndraindray mety mandalo fahoriana, ndraindray mety mandalo tsy fahombiazana, ndraindray mety mandalo aretina, fa tsarovy fa amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra manana ny hevitra heverantsika. Fa androantsika ampianarin'i Jesosy hisaotra foana. Hoy mantsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko 4. Timoty voalohany toko 4 ny andininy 4. Timoty voalohany toko 4 ny andininy 4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Dia misaora amin'ny zavatra rehetra fa Jesosy tia antsika. Voninahitra ho an'i Jesosy rehetra ihany. Amen. Etoko dia miarahaba antsika rehetrarehetra indray mahazo an'izao maraina vaovao zao miona amin'i Jesosy. Ny ambety teniko foana isan'andro san'andro dia efa mandeha mafy dia mafy dia mafy zao ny fampirantiana be dia be ataon'ny zalahy manam-bola. Tsy zava-tsy ny vola ihany no Andriamanitra. Manan-karena eto ihany ny zava-dehibe. Zany an-danitra zany tsy misy. Zany ny fiteniny tsy misy zany fa aza malaika daladalan'ny olona fotsiny. Vola ihany dia mahazo vola be, mahazo vola be. Zay sasany ara mampalahelo miteny any amin'ny Facebook any hoe za tsy kristianina tsony hoe
tsisy lako azy za maha-kristiana zany nareo zao hatramin'ny nanom-ponan'Andriamanitra inona ny mba azo nareo, inona mba harena azo nareo, 500 ray rangatanareo aminay, firy taona efa antitra ihany, tsisy dikan'izao Jesosy zao, ny anay vola ihany. Ora olona Jesosy aza ary miteny hoe aza miariarena eto amin'ity tany ity zay lany kalalao lany mpangalatra, fa miariarena any an-danitra. Ka nytoran'ozoka naraka ny voalaza teo dia tena mandany vola mihitsy manome bisikileta ho any reny ambanivohitra reny. Mba ohatran'iza moa zany mangataka izany ozy ianao. Zahay pastera lavitra be ny fiangonana entiko, any amin'ny 9 kilometra, sasany 8 kilometra, lavitra ane zany pastera. Raha maina ny andro vitanay ny mandeha tongotra amin'izany, fa raha vao malamalama ny lalana mitsipotipototra eny mirehetrarehetra eny zahay. Za raha fa nyteny mihitsy ny tany maromaro hoe maninona raha mipetraka any ambanivohitra mihitsy ka ny asanay aty andrenivohitra, tsy te tena mahavaky fo mihitsy zany dia resaka amin'ny tanora zokiny hoe raha misy azonareo atoary me bisikileta izy. Mena bisikileta indray ny sasany, zay ozy tsy entin'olona mahamenatra anay mihitsy zany aorinan'ny lehilahy zany. Aloha zay ny nitondra ivoy bisikileta, malama ny lalana, mitsipototra foana, 2-3 efa fotaka daholo ny akanjony rehetrarehetrarehetra sy ny kirarony, volony, vao tonga any am-piangonana mandro olo dio. Ozy aman-tsasy oka ho azay so mahatety ianao, tsy maninona pastera na maty amin'izany ara zay ny fanimpoko, zay ny voninahitra zay azahoako ny satry voninahitra any an-danitra, zany ny arenako, zany nataon'i Jesosy hoe sambatra. Raha sanatrio Jesosy ka menanao ny vola rehetra, vola be dehibe ranotrano, fiarako derako ny tokotany, ny trano tsy hitatsony, maty anenao tsy mahatondra ninina nariary. Averiko aminareo foana fa nefa mpanjakan'ny Frantsay Napoléon nanafatrafatra mihitsy izy tamin'izany, raha maty aho izy avoy anaty vatapata ny tanako, asangano tsara ho hitan'ny vahoaka rehetrarehetrarehetra entiko, fa nanan-karena zaho izy tsy nahatondra naharary aza ty tanako ty, aseho vahoaka mihitsy zany. Tonga saina ny olona fa tsy tia arena nyty tany ty akory ny mahamaika atsika, fa ny any an-danitra manova soa zay ny teny tompo. Jereo ny mantra, jereo ny kamboty, jereo ny mpitondra tena, manana arena any an-danitra ianareo ny fiainana mandrakizay. Aza manaiky rebirebon'ny olona foana, indrindra fa ianareo tanora, nareo tanora ny tenerana zany. Dia samia maharitra ny soratra masiny mahareta amin'ny fahoriana, mahantra ty an-tanitsika fa maninona ny an-danitra manan-karena. Ty tany ty nte ohatra ny pitidrano ohatra ny pitidrano alefa anaty ranomasina. Ao hitanao ve zay naleny iny? Tsy hitanao zay naleny. Ohatra ny pitidrano iny fiainana tany 70 taona 80 taona dia ao latsaka maty, fa ny any an-danitra ohatra ny ranomasina ny ebeny, fifalianana ohatra ny ranomasina ny ebeny. Mandrakizay fa raha tsy zany ianao ny fijalianany koa any tsy mivavaka
ohatran'ny ranomasina lehibeny mandrak'izay mitomany foana ao anaty afo be ao, tsy mahita dada tsy mahita neny, ka de mba miteny foana isan'andro hoe mitany remo fakamana vola iratsika ary hoe na mahantra aza ty Jesosy a tsisy loko. Zay ihany le tsika de mahereza fa tsy maintsy mitondra ny azy fijaliana e, zay no lazain'i Jesosy. Zay mba mahazo ny fiainana mandrakizay. Saotra tompoko, saotra ny tanora zoky, zandriny zokony sasany ara nangataka moto fa avy eo tena ny teny ratsy mihitsy ny moto tsy maintsy amena lasantsy, zany tsy maintsy mila chauffeur koa. Farana anao tony chauffeur iny le mpitondra moto iny be de be ne zao ny pisoloky mbola tsy tratrinareo. Madama ozy le anankiray zafady arapetreo ny iny entanao iny de melahy anao fa misy zandary matsy a de tsy tiany le sady mitondra entana be a no mitondra olona ka de midiny anao mandeha tokotra kely de raisiko rehefatsy izy ny lasana hatramin'ny entanao rehetra. Sasany ino mitondra anao iny a tapahany am'izay ny lohanao, amidiny amin'ny olona ianao, tsy afaka mihitsy any ianao e. Le moto mandeha mafy be ianao alefany amidiny amin'ny olona, tonga de raisin'ny olona tapahany lohanao a akany mitovanao. Abetsaka ane zany a, za mihitsy tena te laza hoe za mitaingina moto tsony, taxi moto tsony, azafady amin'ny teny zany e, fa be ny mpangalatra, be ny pisoloky, be ny mpamon'olona, fa miteny azay ndana mividy moto raha te ho faty. Sisy na mandeha tongotra na mandeha bus ihany, fa mitandrema fa ny aina tsy ananapiry, zay ny anjera tamin'ny moto ray ao anatin'ny zato angamba ny velona fa maty daholo. Firy ny olona, zanany vao 13 taona maty ny taingina moto, de io moto io a satria ny tiny io no nahafaty azy de leo le ray aman-dreny alefasany anaty fasana ambanin'ny moto ny le te za tsy mahajery eny tsony nalefa ka tsy omby moto anaty fasana fa eo am'le fitoerana voninkazo iny le misy fefy isa maraina ozy ianao io moto io mihitsy ny brum isa maraina natapitra rany lasansa brum zany hoe vereo le zalahy tsy any an-danitra ohatra manao hoe io ihany matimatesanao de ao ianao mereza mitaingina moto. Ny olona any an-danitra any tandrema hoa mitandrema fona aminao amin'ny teny an'izany fa na mba hanitsy ny toetra mpitondra moto, taxi moto, mba hanitsy, mba hampivavaka zay mba hanao ny marina fa tsy hanadalana olona na hamonoana olona akory ny moto. Tsy mahasoanao zany, tsy mahasoa antsika koa. Ry havana ny tiako lazaina amin'izany a, manana didy be dehibe tsika. Jereo mihitsy ampio ny tanora zokiny, zay ngeny aminazy nazy vidy bisikileta ory za mandeha am'izay aleko rehetrarehetra io fa te lazaiko anao mihitsy za manome vola fa ina moa zay vola kely meko azy fa mitady moto izy, mitady bisikileta izy, mijery ny lalana leny ianao a Jesosy zany angambany hoe inty aho irao a fa maro anery avana za ataovy mpampianatra dala aiza any lavitra be tsy maninona e andrea ndray andro ihany izy nandeha tany 10 kilometra
tata lavitra loatra dia ao ambony ao indray azy ao izy ny manao ao ny mampianatra na iraka raha mitady an'izany alaty lavitra naiza na nytiliara na ny mazakana ny dego alefa ny jesosy alavitra be tokoa ndray andro any izy ny tany tata tena tsy manana fre mihitsy zany tsy miasa avaloha aty any disone zany ty aho iraho anepany tsy mety mandeha de aza miteniteny foana mampandainga an'Andriamanitra sotra tompo de ijery kely ontsika izay fomba ny tanora zokiny ao samy mijery efa misy télévision dododoro zao tsika menakavy any efa faly be nareo ka de samy mijery dada ihany tsy mahita satria tsy mendra la télé alohan'ny rakitra zany dimy amby roapolo sy roa arivo eto amin'ny bassin-ny marotsiriry misy antsika izao raha niala tany loharano tamin'ny enina lasatampoatenyvoalohany tao isatra mamokanakanyamamanina keleta
Amkapkapkely atolo fanareo iny avy amin'ny KTZo. Io hitantsika manao kasikety io le lehilahy nalemy nandritra ny herintaona sy ambolana. Rehefa andeha hody ny sampana eo dia manao velomana azy. Zay. Dia zany ny asa fitoriana filazantsara atao amin'ny sampana angatahana fanohanana amintsika rehetra. Melohan'ny fanatitra satria tonga amin'ny fanatitra isika izao araka ny lazain'ny ray aman-dreny anio hariva amin'ny 5 ora sasany izahay ao amin'ny 4e étage dia manao tantara mitondra ny lohateny hoe lakolosy. Ary isy raharapilazantsara iarahana amin'ny groupe ny ako avy ao amin'ny mampiely baiboly. Anasanantsika rehetra izany ny havana. Ary amin'ny fahavalon'ny volana mars ho fandraisantsika anjara ho fampandrosoana amin'ny firenena sy ho fiarovana ny tontolo iainana dia misy ny fambolekazo izay karakarain'ny Sampana KTZo any amin'ny commune Ankorona Andramasina. Anasanantsika rehetra zany mba hampandroso ihany koa isika ho amin'ny firenentsika sady hiaro ny tontolo iainana karaha etanitsika handray anjara amin'izany fambolekazo zany izay 400,000 moa ny sarandalana, ny fikarakarana ny lavaka, ny zanakazo ary ny fanaraha-maso amin'io fambolekazo dia manentana antsika hisoratra anarana handeha amin'izany fa misy ny mandray an'izany anarana izany manomboka amin'ny alatsinainy amin'ny 7 ora eto am-piangonana ao amin'ny parkin'ny etsy avelany etsy izany. Zay tompoko ny asa izay sahan'ny Sampana KTZo ka tonga amin'ny fotoantsika izao hanatanterahana ny fanatitra dia ataovy izay azon'ny tanana ho atao fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Nuta tsy merikao tsy mahay manetry te azavelanao rendrikao fa mila famonje Masoandreo poliletika yariva manuta foni sikasa timana marite simisimbata urifa mizerini tubu evero anunyampitu kusewariuni umari Azavela na urendikao famila famuze itia wake iti atsuilikana nao efaresini ticha faili
efa vononao Jeso tena tapaka ny hevitro anarady anao fô naizanaiza no ale tsy emotra itsony aho fa eo alohako eo izy manolotanana de isakambinay manotatsy mendrika tsy mahay manetry tena azavelana urendrikao fa mila famonjea itiao ankehitry atsoriny tananao efa resiny titra fainy indroao olombava manotatsy mendrikao tsy mahay manetry tena azavelana urendrikao fa mila famonjea itiao ankehitry atsoriny tananao efa resiny titra fainy indroao olombava efa resiny titra fainy indroao olombava dia tonga eo amin'ny filazana andraram-piangonana indray tsika kanefa mialohan'izany aloha izay tompony fiara 97 90 TBC ony a mirehitra ny jironao dia sao dia lany batery fiara 97 90 TBC misy anniversaire anankiray adiny koa ty a vaikenomarana jesosy raha andriana ronony faniriantsoa mandresy tamin'ny 20 febroary teo mangataka fahasalamana sy fahaizana nanolotra vola izy a 5,000 ariary ampatsahivontsika mpiara-mivavaka fa ny vaky tenitsika anio a dia ao amin'ny bokyny Jakoba toko fahaefatra ilazany sika voakan'Andriamanitra fa amin'ny alarobia fa 20 febroary izao dia misy ny fotoam-pivoazana ka amin'ny fotoana io ny fisotroanany rano Jesosy samy mitondra ny tavoahangy misy rano amasinina miampy vera azote tsy meva ny ora fidirana afatony mahazatra mirora sasany ary ny fidirana riva dia amin'ny anora riva ko samy miomanana amin'izany sika rehetra dia samy tahiny Jesosy ho ny tompona andraikitra ho ampitombonatsika ny fahasoavana mba mpitahina avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompontsika ilazany sika mpiomana mpiandry eto amin'ny fitandriaman-tanànandrano tingana voalohany izay nafen'ny herintaona nanaraka fampianarana ka samy ka maniry hiatrika tombanezaka amin'ny volana martsa isoratra anarana ao amin'ny pastera iraka ary samy manana erika misy takelaka fisy alaina ao ho fianonaka entina amin'ny fotoanany tombanezaka voninahitra dia amin'Andriamanitra irery ihany ilazany izay mpiomana maniry etokana antsinjo arivo manga efa misokatra ny dinidinika manatona amin'ny pastera erika izay liana amin'izany filazana ao anatin'ny famaranana fanateram-bokatra ny Sampana KTZo any eo alahady 20 febroary tontolo andro misy ny tantarany sehatra tondra lohateny laklosy siantsy fampiderana izay arana amin'ny gropony ako ho tanterana ao amin'ny rihana faefatra manomboka amin'ny 5 ora sasany ariva ko fifaliana ho anay ny manasa anareo ho tonga maro amin'izany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra komity ny sarotry ny feo FPVM Taninanandrano ampitombona aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompontsika izay komity ny sarotry ny feo dia maneho fisaorana antsika fiangonana tamin'ny fanohanana tamin'ny alalan'ny procession ny alahady 20 febroary lasa teo izany dia nahazahoana vola 4,7 alina sy ray hetsy sy vitapotsisa ariary na 9,174,000 ariary na 45,870,000 FMC voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany koa satria efa vita ny fanatitra dia mangataka ny pastera hanolotra izany eny toko miresaka amin'ny sary sy feo ihany azafady indrindra ianareo zao nahita tamin'ny televizion to dia ianareo manaritra eto ihany zao no tena mahita an'io fa ny eto amin'ny ilany ankavanako a sy ny ilany ankavia tsy mahita ninninna
dia tahaka izany koa amin'ny rihana voalohany dia tsara zany mba mieritreritra ny hoe tokony isy televizion koa mitodika ny aminakany amin-jareo any amin'ny ilany akavanana, dia misy keo anankiray mitodika amin'ny ilany akavia, fa tsy mahita ninoninona mihitsy raha io manatrika anankiray io ihany. Sotra tompo dia tahaka izany koa ny rihana voalohany. Ny any amin'ny rihana faharoa angamba ny anina taninana manahoana na manahoana, misaotra tompo. Dia misaotra ny tompontsika araka ny hira izay ataontsika rehefa ny sampana, dia tena tiako loatra ianao Jesosy, raha tsy mahatsiary mamy amin'ny fitoriana ny filazany tsara ny sampana, tsisy mandeha na ray ara, fa raha fitahian'Andriamanitra ao aminy, tahina ianao amin'ny fianarana, tahina ianao amin'ny asa, salama tsara ianao. Ina moa ny ilaina mihoatra an'izay? Raha tsy nahita fita amin'izany tsika, tsisy mitorina iray aza. Io na tonga an' Jesosy hoe ny fiadanako nomeko anareo, ny fifaliako nomeko anareo, dia iny fifaliana ao anatiny iny mahatonga azy miazakazaka hiara-miasa amin' Jesosy. Ka dia zava-dehibe ny hitantsika teoteo dia mahatsiaro foana izy hoe Jesosy nandritra ny androm-piainako rehetra dia ho tena tiako ianao tsangantsika rehetra. Vavaka isika zany ny fona irehetra Jesosy, miaraka amin'ny tanora zokiny, tsy mivadika aminao mihitsy izay, na ny arembe na inona na inona na inona, na ny fanimpotsampo lehibe, eny ny fakapanahy maro samihafa, tsy mivadika aminao izahay. Very daholo zany ray andro any, elana daholo zany ray andro any,
fa ny manana anao a tena ny manana ny fiainana mandrakizay tsy manam-pahataperana. Zay ny vitanay Jesosy, zay ny vitanay. Mamy loatra ianao dia ny azakazaka anompo anao daholo ny vahoaka rehetra. Ao ny tanora zokiny miazakazaka hatrany atokotany hatrany olona tsirairay avy any taio izy ame fifaliana miara-miasa amin'ny mpanjakany. Zay rehetrarehetra kosa zay manohana azy Jesosy. Lany rehetrarehetra zany tany anaty poketra oneranao zany dia mba ho salama tsara daholo eo mifanomponanao. Ny angatahako aminao Jesosy tokana ihany mba mamindra fo aminay. Ampanota daholo zay ary maditra eo anatrehanao. Fa noho izay miara-miasa aminao dia mba mamindra fo aminay Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova. Voninahitra ny rehetra. Petraka isika. Dia mbola tohizana ny famakiana ny raha ny fiangonana. Filazana sekola lahady, ilazana ny mpianatra sekola lahady rehetra fa mianatra sika androany eo aorian'ny fotoam-pivavahana voalohany. Ilazana ihany koa ny mpampianatra ao amin'ny dingana fahatelo hatramin'ny dingana fahasivy rehetra mba hijanona ianareo ao aorian'ny fampianarana hanatrika ny formation fampitombo-pahalalana na renforcement des capacités, présence obligatoire ny fampiaraban'ny mpampianatra hazo ny hely kosa dia atao aorianan'izay ao amin'ny porta 308. Ilazana isika mpikambana korala FPVM CFF fa ny fanavaozana fisoratana anarana dia manomboka ny sabotsy 12 janoary ka hatramin'ny sabotsy 1 volana marsa marihana fa tsy misy olona afaka misolotena fa ireo izay tonga vonona hanatanteraka ny asan'Andriamanitra atao amin'ny CFF ihany no afaka manao fanavaozana everina toy ny manala tena izay tsy tonga manatanteraka izany mandritra ny feptaona voatondro. Fiantsona tompoko fampandrosoana ny asa sahan'ny STKVM dia tsy misalasala izay manao izao antsao izao. Koa manantena ireo dekona mpiasa ny mpikambana rehetra mba hanatrika ny assemblée générale izay atao amin'ny 1 volana marsa manomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny salle 317 lahadinika maro no tapahana sy dinihana amin'izay toy ny déjeuner emporté vokatra tafika masina fiara hery lehibe ao anay ny fahatongavanareo ity ny solo ny fampiantsoana sy ny fahatongavanareo koa amin'ny fampilazaha. Ilazana isika mpikambana SL4 rehetra dekona SL4 rehetra avy amin'ny ray aman-drenina vady mpikambana SL4 mba ho tonga hanatrika ny fivorim-be izay ho tanterahana ny sabotsy 1 volana marsa manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny salle 304 FPVM Taninanandrano. Zava-dehibe momba ny asantsika taona 5 no teniana koa obligatoire ny fanatrehan'ny mpikambana SL4 rehetra io fotoana io. Fiantsona sy fampahafantarana tompoko antsony sika rehetra mpikambana atao amin'ny Sampana KTZo mba hanavoany fisoratana anarana ny alahady 12 janoary ka hatramin'ny alahady 3 marsa koa izay tsy tonga manatanteraka izany mandritra ny fotoana voalaza dia verina ho manala ny tenany tsy ho mpikambana intsony. Antony fiasaorana manonona ny fiadanan'i Kristy Jesosy ho amintsika rehetra ny flo ny birao ary ny komity 97 dia manao fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny mpitandrina birao ny fiangonana ary sika mpiara-mivavaka rehetra tamin'ny fanohananareo ny firaisan'ny sampana tamin'ny fanateram-bokatra izay nitanterahana ny alahady 9 febroary lasa teo. Izany dia nazahona vola mitentina 7,4 sy 7 tapitrisa ariary. Andriamanitra ilay tompon'ny fahasoavana ny amalifidiantsika rehetra manantena antsika rehetra hatrany hanohana ny firaisan'ny sampana manao velomantsika rehetra aminaran'i Jesosy. Fampahafantarana tompoko ampitomboana aminareo ny mandakarivana ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika araka ny PTA 2025 tapaka tamin'ny fivorian'ny MFF farany teo ny RMM foibe rafitra mpanaramaso dia hanatanteraka ny fampifanana RMM synodam-paritra Analamanga ny sabotsy 20 marsa ho avy izao. Izany dia manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny rihana faefatra eto amin'ny fitandremana Taninanandrano koa manantena ny fahatongavanareo voninahitr'Andriamanitra manao velomananaran'i Jesosy. Andony fampiarabana manahitra hatra ny taona
vaovao mampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy antsony tsika zanaka ampelezana rehetra anosy be amboitsoy tsara zaza mahamanina ambatoringitra vohy tsara hasina amboy miarina saritsovana antanety lava sabotsy amboy kely andria kely ampanasamby sy manodidina mba ho tonga ifampiarabana tratra ny taona vaovao zany dia ho tanterana eny akarobato lo IVC 156 akaiky ny FPVM ao amin'ny Rahalahefa manomboka amin'ny roa ora samy mitondra tsakitsaky sy izay zaka hisy ny fidirana lehibe arahantsika mifaly ary faranana amin'ny fizarana mofomamy manantena ny fahatongavantsika fanomezam-boninahitra ho an'Andriamanitra. Filazana zavatra dino baiboly ao amin'ny anaran'ny fezoro voarin'ny aina fanambinantiana mihaja bokira blé marine moyenne razafindramasy antry ny aina promotion mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra boky mainty tsy misy fonindray bokira fifoazana raha ary malala emilienne baiboly kely manga testameta vaovao fen'ny aina fanomezan-tsosaky manatono amporta 104 zay tompon'izy ireo. Filazana manjoa raha mahefar soa zilienne dia natsonodray ody any aminy ny asabotsy 12 febroary rehefa nivahiny 7 taona teto tany hoy ny zanany ravely manatsoa mahefa nirina mivady mpampianatra sa promotion vovonana ny zaviny ary ny fianakaviana manontolo ny razana dia efa voalevina tao amin'ny fahasan-drazany ambohy masina. Raha koto nirina olson sy lofson dia natsonodray ody any amin'ny alahady 12 febroary rehefa nivahiny 13 taona teto tany hoy ny vadiny nirina hasoa Josiana ny ray ny rafozany ary ny fianakaviana manontolo nofony dia efa voalevina tao amin'ny fahasan-drazany Atsahamaro. Raha zanakoto nirina Estera dia natsonodray ody any aminy ny zoma 14 febroary rehefa nivahiny 15 taona teto tany hoy ny vadiny rakotonandrasana Barthelemy Louise zanany zaviny ary ny fianakaviana manontolo nofony dia efa voalevina tao Ambatolampy ambohijanaka. Dia izay indraindra raha antsika tohizana amin'ny famakina ny voady. Adolatra ho an'ny sarosy ny feo 2 ariary tsy misy soratra 2 ariary fonanao Jesosy raha zao vao nanefa ny voady tamina avitany zanaka Batisa dia mangataka vavaka ny mba hitahina azy hatrano salama sy anam-pahendrena manotra vola 2 ariary. So Jesosy tamin'ny fitahina sy ny fahasoavana natosaka ao tsy takatry ny saina ny fahagagana nasianao tamiko tamin'ny asa fivelomako minao Jesosy fa hitoy hatrany izany ary hitatana ny fiainako rehetra foana ianao manantena Jesosy fa ho tanteraka ilay zavatra nangatako taminao iny foana dika ianao Jesosy ty misy apahany tamin'izay menao ahy vola 7,500 ariary atolotra ho an'ny sary sy ny feo tsy misy soratra 1 ariary misao Jesosy ny amin'ny famiraponao anay isan'andro ty indray Jesosy ny apahany karamako izay nampanatenaiko anao raha izy tompavokatry ny foko mangataka moto aminao zahay Jesosy hiasanay manotra vola izy 2 ariary. Sotra anao Jesosy fa mbola narotsaka tamiko ny fitahinao tsara ianao Jesosy ary tsy misy tahaka anao manotra vola 7 ariary mitsinjara toy izao 3 ariary ho an'ny zokofelana 4 ariary ho an'ny FPVM tsara maraina misaotra Jesosy. Anniversaire lalao ary noro jimy 12 febroary mahandry ny ndrina Lorraine 20 febroary manotra vola izy 5,000 ariary ho an'ny voninkazo. Sotra amin'ny famindra-po sy ny fahasoavanao manotra fahany 7,000 ariary. Sotra betaka Jesosy fa nitombo raha indray ny taona nomenao iainana dia mametraka ny fiainako rehetra pela taonao hatrany manotra vola 2 ariary. Jesosy misaotra ny fitahinao sy ny valimbavaka izay fanomenao izay mbola menao anay sy ny ray aman-dreniko Jesosy ho fantatro ny ady atrehako ara-panahy sy ara-pitiavana nefa matoky anao nefa ho fanahy mandalo ady azaho dia mino fa tsy miady irery fa eo foana ianao miaraka amiko ka matoky aho fa tsy amelana irery ady ianao inteo Jesosy manotra voady ho anao vola 4,000 ariary. Misaotra anao Jesosy fa tanteranao avokoa nangatahako ty misy vola 2 ariary atolotra ho an'ny dada. So Jesosy ty indray ny apafolo menao ahy 9,000 ariary 4,000 ariary rakim-pisaorana fa nomenao kato afaka manao ny fianarana indray ianao Jesosy nanolo-tsaina amin'izay rehetra ataoko
indrindra amin'ny fahavitany boky afaka 3 taona mangataka vavaka ihany koa ho an'ny tokatranko sy ny vadiko mba hokasihan Jesosy izy manolotra vola ray alina ariary. Voninahitra aon'Andriamanitra irery ihany misaotra betsaka Jesosy mbola afaka mamonitra ny fahafolony pension volana febroary 773 ka tolotra ho an'ny pastera iraka tanjona FPVM Fiangonana Vonizongo Akazobe. Jesosy mba tsarovy ireo ankonantsika mba hitodika aminao. Tsy misy soratra ray alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa lafo ny fiara, misaotra amin'ny fitondranao ny fiainanay fa tsy takatry ny sainay akinay pelatanao ny toy ny projet antsika indro vola ray alina ariary ho an'ny sarotry ny feo. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany indro misy vola kely apahany tamin'ny vola azoko 4 alina ariary ho an'ny dada 5,000 sy ray alina ariary ho an'ny radio 10,000 ariary mangataka vavaka ny dada ho an'ny ankonako. Rako mpisaora amin'izao Jesosy fa feno herintaona tamin'ny 13 febroary anjiantsoa anoka ny tia mangataka fahasalamana sy fahendrena manolotra vola 3,000 ariary. Misaotra petraka Jesosy ny mbola nanomezanao anay mianakavy tombonandrom-pahavelomana velonay na hatramin'ny-pahamondrena noho ny famindraponao. Tianay ianao Jesosy ary anompanao foana izahay amin'ny andro rehetra iainanay manolotra vola 7 alina ariary ka ny 5 alina ariary ho an'ny dada Randrenatoandro, ny 4 alina ariary amin'ny pastera Marcelin KTZo. Misaotra anao Jesosy fa tonga somatsara eto Taninanandrano somatsara. Misaotra tamin'izay rehetra nataonao sy izay rehetra mbola ataonao. Mangataka Jesosy mba ho amarinao ny teninao hoe antsoy ao dia ovaliko ianao, apetrako aminao ny fikarakarana ny taratasy sy ny asa ary ny fipetrahako an'ny Kanada. Matoky fa tsy hamela irery ianao. Misaotra Jesosy manotra vola 2 alina ariary menan'ny pastera Fanateram-bokatra mangataka ny hira hoe aite foana Kristy. Misaotra Jesosy noho ny famindraponao Jesosy apetraka peltanao ny fitenako izay hodidi ny fiterahako izay hodidina amin'ny talata izao taio mba ho tafita soa Jesosy makasitraka manolotra vola 2 alina ariary voninkazo ny altara. Misaotra indrindra Jesosy fa tsara ianao, misaotra noho ny famindrapomenao anay isan'andro, mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana sy ny asa andavanandro, mangataka vavaka ho an'ny fahendren'ny ankizy sy ny fianarany ataony lohan'izy ireo ary ny fanadinana BBC sy baka izay ataony dia akinoko feny ao ampelantananao manotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada. Mifona aminao noho ny fahotako famindrapo ary mamelany heriko ity misy vola kely 200 sy 3 alina ariary fandraisana anjara amin'ny asam-panorenana ny Fiangonana FPVM lalam-baovao 67 hektara. Voninahitra n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao Jesosy ny fambolany menao tombonandro ka nahatratra ity volana febroary ity. Tanteranao tamiko ny teninao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao ka izanao amparetako ny famindrapoko aminao. Indro indray Jesosy ny apahany pensionko tamin'ity volana febroary ity 5 alina ariary omenan'ny pastera dada Roby amin'izao alahadiny mpitandrina izao. Tsy misy soratra ray alina ariary, tsy misy soratra 5,000 ariary. Jesosy fanositranao tamin'ny aretina hitafita mangataka aminao mba tsy ararintsony izy manotra vola 5,000 ariary. Apafolo-karena Malaky 3:10 manotra vola 5 alina ariary atolotra ho an'ny sarotry ny feo dia makasitraka Jesosy. Jesosy mamindrafo aminay valy mianaka, tsy misy antenaiko afa-tsy ianao Jesosy, tena ambony izahay, tena amboary izay fa rava tanteraka. Vonjeo izay Jesosy, tiako ianao Jesosy manotra vola 2,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa nitahinao hatrany ny fidiram-bolanay ka ity indray ny vola 2 alina ariary mitsinjara toy izao ny 2 alina ariary ho an'ny dada Randrenatoandro, ny 2 alina ariary ho an'ny sarotry ny feo. Voninahitra mandrakariva tolotra anao Jesosy noho ny fitiavanao azy sy ny ankonako. Merci Jesosy, jereo ny ho avy ny reto zanako mianadahy izay fampanomponao iriko izy ireo. Misaotra Jesosy manotra vola 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny dada, 2 alina ariary ho an'ny radio. Merci Jesosy, bisous. Misaotra Jesosy fa tonga somatsara eto Taninanandrano indray rehefa nentinao namakivaky ranomasimbe tany indray. Misaotra koa ny amin'ny fitsingerenan'ny taona naterahako dia atsanganao mandrakariva ao Jesosy mba ho vavolombelonao amin'izay rehetra le ary mba voninahitra amin'izay rehetra atao. Indro ny ampankely tamin'izay nomenao 2 hetsy ariary ka ny 5 hetsy ray tapitry 2 millions d'ariary ka ny 1,500,000 d'ariary ho an'ny sarotry ny feo, 500,000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro. Tiako loatra ianao Jesosy. Misaotra anao Jesosy tamin'ny fitantananao anay narovanao tamin'ny ratsy rehetra
ary mbola nomenao fahasalamana mangataka aminao zay jesosy mba omenao fahasalamana ny zanakay ary mangataka aminao koa jesosy mba omenao trano mba tsy anofa intsony manolotra vola izy a raha etsy ariary ka ny 4 alina ariary ho an'ny dada 3 alina ariary ho an'ny sarotry ny feo 3 alina ariary ho an'ny mahantra tsy misy soratra ray alina ariary Malaki 3:10 itindray ny ampavolony trano vola 2 alina ariary tsy misy soratra 2 arivo ariary miarabanao aminaran'i Jesosy zay tia ny olona tia mba mangataka entina mbavaka fa olona efa diakona nefa voafatotra miparaky tsy tonoana angambany anarany manotra vola 900 ariary voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery indro ho tanterahako ny zavatra sitranao eny ho sitraniko izy ary asehoko amin'ny hareny ny fiadanana sy ny fahasalamana raha zao vavaka mandroaka devoly tamin'ny tenako dia nanamasina rano dia nosotroko ny ranon Jesosy dia sitrana zao nagaga amin'ny fanasitrana an Jesosy misaotra Jesosy manolotra voly izy 3 alina ariary ka mitsinjara toy izao ny 2 alina ariary ao ny dada 5 arivo ariary toby ambotsymeloka 5 arivo ariary toby ambodanierana 5 arivo ariary toby ambato miravavy ny 5 arivo ariary ho an'i Jesosy raisy Jesosy fa vokatry ny foko voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any Jesosy misaotra amin'izay Jesosy fa mbola nomenao no ny fitahinao anay telo mianaka kely dia misaotra anao koa fa lafindray ny pneu anay roa izay nangatanay taminao misaotra indray Jesosy manotra vola 2 alina ariary fanaty mpisaorana misaotra Jehova ary fanahiko izay rehetra atao anatiko misaorana ranomasina misaotra anao Jesosy fanatratra ny tsingeritaona nahaterahako ka indro aho manotra vola 5 arivo ariary ka ny 3 arivo ariary voninkazo any altara ny 2 arivo ariary gote ho an'ny dada mangataka vavaka mba ilamina ny fiainam-pitiavana sy ny asa fivelomana tiako be anao Jesosy misaotra Jesosy fa mbola afaka manolotra anao indray satria dia mbola nitahinao ny zanakao indro vola 2 alina ariary ampafolon'izay rehetra nomenao ay tamin'ity volana febroary ity misaotra Jesosy mamindrafo amiko Jesosy raha mety ianao dia raiso aho hody any aminao Jesosy fa tena mafy ny adiko ka tena tsy zakako intsony satria ianao nefa niteny fa na inona angatahinao manarako dia ataoko izany mba ankalazany iray amin'ny zanaka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no anaovako izany tolotra anao nolotra vola 2 alina ariary ho an'ny Sampana KTZo ampafolo karena 5 arivo ariary ho an'i Jesosy 5 arivo ariary ho an'ny sarotry ny feo izay indray ny voantsika ny tito amin'ny riana faran'ny ambany misy 370 riana 2 20 riana 2 riana 4 7 ny fitambarany 770 voninahitra eo an'Andriamanitra irery any amen. ento fa vita ndrina faharoa vita sambola tsy vita zay sotra dada ay izy vita ihany aloha fa mbola tsy avela ny ora amin'izany elabetsika za minora dia piomana dingina faharoa nanofo za dada hoe resaka vady no nangatahany tamin'i Jesosy nefa izy dingana faharoa zao mivavaka nataoko Jesosy ampafantaro raha ny olona miaraka na iny omenao anjarako vady dia natory za avy eo dia nanofy ny chiffre anankitelo 300 aloha dia milaza mihitsy hoe tsy maintsy manao ny asan'ny tompo aloha ataovy zay mampiandry anao ny 500 dia milaza aminao hoe ndana aloha esana ianao dia manao ny asan'ny tompo foana na mpiandry piomana raha dia manaraka ny mpiandry miasa ny 700 raha tsy zany dia vonoany ianao faty aza miresaka vady mihitsy aloha efa ny asan'Andriamanitra dada batoro hevitra hono fa mijaly marary be misy manindrina ny ilako havanana mivaly ao amin'ny damosina sadakatra rehefa manao ny asan'Andriamanitra satria mamofona be ny vavako dada izany manatona dokotera ho ary raha nindrana ilany havanana ny marary dia manatony ianao
mpanotra misy tena mpanotra miresaka midada rehefa aveo mirenireny misy miresaka ato koa misy be dehibe ato miresaka ato a ohatran'ity zao a za dada nanofy fa mibilisatra foana ny tongotro io tongotro mibilisatra io nenefa manitsaka vona tsy fefy vona tsy lefy de boribory kely reny de manerana ny vatako rehetra ny fanaintainana de sepotra loko ohatrany misy mively amin'ny marotony ny oroko mivoaka fotsifotsy ny vavako mivoaka faroratra dia misy ranon-tsavony tahaka ranon-tsavony mipipiako manatina dokotera ankana misy aretina be dehibe mihitsy ianao aloha de ny dokotera milaza hoe tiany aretinao tiany aretinao tiany aretinao de zay vao mantanatona ianao de tiangambany tsara ho an'ny rehetra za fianakaviana sahirana mantra de nanan-kevitra zay hoe angataka volamena amin'i Jesosy mbola vao mikasa ny angatam-bavaka iny izay a de tonga meloha ny nofy de nanofy hoe hitanao le tenin'i Jesosy hoe raha mbola tsy mangataka akory ianao de efa tonga de fantatry Jesosy ianao zany fa ndeha angataka an'io de ny anazy ny ataony tonga aloha de tonga tamin'ny efitrano ny zahay vazaha be anankiray mitsikitsiky be ny teny gasy laza izy fa hoe rehefa mandeha ianao amin'ny toerana izay alenao a ka mangidihidy ny ambony felatongotra ambony de rôdy zay mandeha zany ianao mandeha ka reo mitampitongotra eo ny mangidihidy a de rôdy zay Jesosy mampianatra anao a ny anao io a fa raha mivody tongotra kosa ozy izy mangidihidy de farity tsara boribory io ary eo ambany mifanitsy amin'ny tongotra eo a no misy volamena fomba ny Jesosy io efa ny teny zany amin'ny olona maro be mihitsy fa tsy miaino indrindra ho anareo any antsimo tany kely lalina nareo aty atsimo ny ono akatry mahantra eo ambony volamena rofina fotsiny aza ho tsy ataonareo akory fa kamo be nareo io tokotany io any inona zay to io tokotany mpiangonana io ane Jesosy raha ny teny hoe fafao fotsiny re vovoka zareo de ndana sivano zavatra hafa indray no nataon'le paster le ohatran'izay izy tena mampatezitra be anazy zao ainareo zao a anytany kelilala io a ndana mividy angady na angady kely ohatran'ity ary de rehefa mandeha nareo ka mangididy tongotrareo aza mihetsika atsony na misy mandondona ohatr' zany aza mihetsika atsony angadio afa tsy kely bilitika ohatran'iny fotsiny lelam-pangadinao ao a de efa mandroka volamena fotsiny ianao nga izy nisy ny aino avoniorana ny atsy dolo ny telefona zay mbola any dada efa tiandalana zay tena misy mandodona be ny tokotry ny sasany misy mangididy be mihitsy angadio a avaloha virena